Eny ary miaraba ndray toko klasy toko vavy antsika tsy mafiny fiarahana ito am'izao fahitalavitra zao tononona ny fiadanan'Andriamanitra mihoatra ny fahalalana rehetra. Ny bokin'ny nomery toko fa 12 no namarana antsika ny fandarana teo alohan'izay nanaraka. Nanazavako ny lalatsaina tao anatin'ilay naran'anitra sy ny tany. Raha nandidy ny zanak'Israely izy hanatitra ny ampafolo-karena any amin'ny tany izay vidiany ampitoerany ny anarany, fa tsy hoe any amin'ny tany izay tianao. Ary tsindriko tamin'ny fandarana teo aloha fa tsy misy faminaniana ara-baiboly hoe any am-piangonana no hanaterana an'izany ampafolo-karena izany, ary be dia be ny fiangonana miforona ao anatin'ny baiboly fa tsy manana lalana na fahefana handray ampafolo-karena ny mpanapaka ny fiangonana, ary ny mpino koa tsy didina hanatitra ampafolo-karena any amin'ny fiangonana, fa any amin'ny tempoly na any amin'ny trano firaketana no fanaterana ny ampafolo-karena. Tsetratsetratsyaritra kely fotsiny ny any mba entiko manomboka indray an'ity fampianarana ity ao amin'ny bokin'ny nomery toko fa 12. Amin'izao fotoana izao mantsy ahindrahindra mihitsy ny tantaram-pirazanany amin'izao fotoana izao. Ary ny bokin'ny apokalipsa izay bokin'ny andro farany dia efa naminany anio hoe amin'ny andro farany amin'ny fiangonana misy rimana fiangonana kristianina zany na fiangonana nazareniana amin'ny andro farany, amin'ny mahabokin'ny andro farany bokin'ny apokalipsa dia efa naminany hoe amin'ny andro farany zany isy olona milaza ny tena no jiosy kanjo tsy izy, satria hoe nataony testadienina dia mitovy ny raha mitovy ny nataony testadienina dia mitovy amin'ny rasina hebreo na jiosy any Israely, any Allemagne na any amin'ny tany samihafa ny testadienina natao taminy dia hoe jiosy izy. Amin'ny andro zany zany tsy mahagaga sendra nytaninareo hoe maninona misy olona miteny ohatr'izany amin'izao vanim-potoana izao, fa ny bokin'ny faminaniana, bokin'ny apokalipsa, bokin'ny andro farany efa naminany an'izany ao amin'ny fiangonana. Fiangonana Jesosy avy any Nazareta amin'ny fiangonany Mesia dia isy olona hiteny an'izany amin'ny andro farany hoe za jiosy. Dia anjarantsika mamantatra azy dia ho fantatsika fa tsy izy fa mpandainga. Satria ny tena jiosy ny tena israelianina dia tsy mandray ampahafolo-karena avy any amin'ny hafa firenena. Nomery toko fa 12 andiny ny 120 no miteny an'izany fa niazo ny taranak'Levy handraisana ampahafolo-karena dia avy amin'ny zanak'Israeliana. Ka raha misy malagasy petakorona ohatrana izao, raha misy malagasy kely maso ohatrana izao mitondra ampahafolo-karena any amin'ny Levita, dia oziny Levita hoe mialatsiny aminao zay ry petakorona, mialatsiny aminao zay ry kely maso, fa araka ny nomery toko fa 12 andiny 120 dia amin'ny zanak'Israely rahalana ihany zay no mahazo teny akany ampahafolo-karena, ka dia misaotra anao noho ny fahadiova-ponao fa tsy azo entina ao amin'ny tranomasina ny ampahafolo-karena avy amin'ny olona petakorona, avy amin'ny olona kely maso, avy amin'ny olona tsy mifory, avy amin'ny olona hafa firenena tsy azo entina ao amin'ny fitoerana masina reny ka mialatsiny. Azonareo tsara le famitana ao amin'ny fivavahana amin'izao vanim-potoana izao izany te ina re zany ozy ny fiten'ny taloha angamba hoe te hanindry anao izy, dia hoe za tena jiosy, dia asiny an'ilay satroka kely iny ny lohany, dia asiny somotra viavy ny akanjony, fa izy milaza mino Mesia any nefa. Dia mitondra ampahafolo-karena ianao zay tsy zanak'Israely dia raisiny. Aiza amin'ny Torany misy an'izany hoe iny misy zanak'Israely mandray ampahafolo-karena dia hoentina ao amin'ny tempoly. Tany Egypta nisy an'izany tamin'ny andron'ny Josefa, tamin'ny andron'ny Farao, hoe ny ampahafolo ny vokatra rehetra dia nentina tany amin'ny Josefa satria praiminisitry ny Egyptianina izy. Fa ao amin'ny fampona Israelita, ao amin'ny fampom-pivavahana toraika, tsy azo hitondrana ampahafolo-karena ny olona tsy mifory, ny hafa firenena, ny tempoly ny avo indrindra. Dia anjaranao koa zany nefa mandray fanapahan-kevitra hoe ary ahoana ary ty milaza Cohen anay ity, ahoana ty milaza hoe mpanapaka ny sinagoga anay ity le lazay fitoerana masina avy aminay malagasy petakorona izy maka an'le ampahafolo-karena nefa hoentiny eo amin'le tranomasina. Aiza ny Tora miteny an'izany? Satria ianao raha vao miteny aminy hoe zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana dia lazainy hoe tsy misy hafa firenena afaka
firenena zany de manaika faiza koa misy hafa firenena hoe manatra mpahafolo-karenany am'le koyenina de raisiny aiza misy an'izany ndao ary ho any fahasoavana kely ao amin'ny boky ny Hébreo 7 enjana zany hoe le fitiavan'ny olona vola sy voninahitra am'izao vanim-potoana zao de ataony misafotofoto amin'ny baiboly ao ianao de ohatrany manana proof tokoa ianao hoe ohatrany tsy misy hafa firenena koyenina marina ka izy ohatrany miramira nendrika ka gamby izy le Hébreo mainty hoditra ka tena loha tena iakoaka eo anoloany ndao ary Hébreo 7 aloha tsika vetivety aveo iverina any amin'ny nomeritsika Hébreo 7 de etsy amin'ny andininy 5 Hébreo 7 andininy 5 aty amin'ny fahasoavana indray zany tsika miresaka io zay avy amin'ny taranaka Levy ka mandray ny fisoronana no mahazo teny akany fahafolo-karena amin'ny olona araka ny lalàna de amin'ny rahalany zany na de teraka ny kibony Abrahama aza ireny tsaivon'ny apôstôly Paul na ny apôstôly Jacob zay nanoratra ny boky ny Hébreo fa ny mahazo teny akany fahafolo-karena avy amin'ny rahalany fa tsy amin'ny olona hafa firenena fa avy amin'ny rahalany raha misy olona tena manananto zany fa koyenina tena Hébreo izy ary novaina ny anarany tany amin'ny tribunal zany de nasiana koyenina mihitsy ao anatin'ny karapanondrona de hoe za tena jiosy tena Hébreo tena Israelita tsy misy fitaka de mampianatra fotsiny eto Madagasikara fa za miteny ho an'ny koyenina rehetra zay mandray fisoronana avy amin'ny rahalanareo ihany nareo no maka mpahafolo-karena avy aloha ny ampahafolo-karena ny gasy kely efa fitanareo izy zany am'le tany masina hoe manao fisoronana any atendrombohitra amin'ny rebareban'akanjotsika hoe manao robe pastoral de mbola laitsika koa ny ampahafolo-karenany tsisy an'izany ao anatin'ny baiboly hoe misy taranaky Abrahama taranaky Levy de maka ampahafolo-karena nefa tsy rahalanao zany hoe tsy mpiray firenena aminao akory le olona tsisy an'izany mbola okekeo izany aloha ny apôstôly Paul nitsodrano any Timoty rahalahy omen'Andriamanitra fahazavantsaina amin'ny zavatra retsinareo de dinio je lazaiko ao anatin'ny fitakaram-pivavahana sy ny fanaovany mpitondra fivavahana vola makarena ny pilo am'izao andro farany zao fa ny apôstôly Paul nyteny an'izany am'izao andro farany zao misy olona mikibony no Andriamanina fampianarana ny voninahitra tsy manompo any Kristy tompo reny fa manao anareo vola makarena de amin'ny alalan'ny fivavahana izy mamelona ny ankohonany de rariny raha tsy miny apôstôly Paul tsotra zao izy satria tonga de potika matsy le zavatra iorenany satria ny apôstôly Paul manana ny fanahiny avo indrindra malala ny Torah de toa ny atoko 5:25 tsy manaiky an'izany hoe aty amin'ny vanim-potoana ny fahasoavana ko mbola misy olona ivelona amin'ny fivavahana de tonga de teneniny fotsiny hoe tsy izy io Paul io tsy izy ve io Paul io de andeha hiteny aminao hoe ny fiveloma mpitondra fivavahana de Deutéronome atoko 5:24 fa tsy ny numéry toko 7 ampahafolo-karena tsy ny ampahafolo-karena ny Deutéronome atoko 12 tsy ny ampahafolo-karena ny Levitikos toko 7 satria tsy azonao asiana ampahafolo-karena ny olona hafa firenena ny tranomasiny avo indrindra iverina ko any amin'ny numéry toko 7 ary zay namaratsika amin'ny fandarina teo aloha iny zany ataoko entre parenthèse kely iny hoe eo an'le karazan'le fifetsifetsen'ny olona am'izao vanim-potoana zao fa tsika malagasy koa moa tsy haiko hoe vokatry lay fantrana ve sa vokatry lay tsy fantatra dia manao ohatr'izao zany atsika le fomba fijery manao hoe gazety eny an'ny olona be volombava robe pastoral mity milanjalanja baiboly izy de hoe mpiandry de ohatrany lasa marina amitsika de olo fa tsy ao amitsika tsony le hoe andao mba porofona raha baiboly andao mba manana an'le tempon'ny olona tany bery de porofona isanandro isanandro hoe araky ny soratra masina ve zany teneny zany sa tsy araky ny soratra masina zany teneny zany ka izy ty milaza hoe Israelita milaza tena jiosy milaza hoe fitoerana masina indrindra nefa asiana ampahafolo-karena avy any a Madagasikara mada isakara
de tsindriko tsara zay nomery toko fa 20 andiny ny 5 sy 9 zany tsika zao satria tsindrin'ny lalan'ny fahasoavana teo tsara ao amin'ny Deutéronome ao amin'ny boky Hebreo toko 7:5 fa ny olona mahazo teny akany ampahafolo-karena de zay Levita ka mandray fisoronana zany hoe manao inona zany le Levita manao mpisorona izy manao fisoronana tamin'ny fandarana teo aloha de efa nitsindriko fa sandam-pisoronana ny ampahafolo-karena ka misy fisoronana atao ve am'izao lalan'ny fahasoavana zao ary izy anao afaka manao fisoronana pasteur fi afaka manao fisoronana ny évangéliste fi afaka manao fisoronana zany mbola ampianaritsika daholo ny baraingo ny mpaminany fi afaka manao fisoronana araky ny Torah ary raha miteny reny hoe afaka manao de Torah aiza no miteny an'izany Talmud aiza no miteny an'izany andiny 5 sy manaraky zany amin'ny bokin'ny Nomera toko 20 ary Jehova na Yahvé na Adonai na Elohim ny teny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena indray amin'ny Levita hoe rehefa raisinareo amin'ny zanak'Israely ny fahafolo-karena raisinareo amin'iza ny ampahafolo-karena amin'ny gasy amin'ny frantsay amin'ny komoriana amin'ny sinoky almasina non avy amin'ny rahalanareo Levita ihany nareo mahazo teny ampahafolo-karena ka mitenena amin'ny Levita hoe rehefa raisinareo avy amin'ny zanak'Israely ny ampahafolo-karena izay efa nomeko ho karamanareo na ho fanananareo avy aminy de hanalanareo ampahafolony kosa ho an'ny Adonai zany na ho an'ny avo indrindra na ho an'ny Jehova na ho an'ny Yahvé ary ny fanatitra alainareo de isaina ho anareo toy ny vary avy eo ampamilona sy ny divay avy eo amin'ny famiazana zany hoe raisin'ny Levita zany aloha le ampahafolo-karena Levita mikarakara ny fisoronana io atsindriko ihany mikarakara ny tranolay fiaonana fa raha Levita tsy mikarakara ny fisoronana tsy mikarakara ny tranolay fiaonana de mipetratra fa karamanao isam-bolana any amin'ny patron-nao alaina de rehefa azonao le ampahafolo-karena de enao ndray mandoa ho an'ny mpisorona de raisiny le mpisorona ndray le ampahafolo-karena de le mpisorona ndray mandoa amin'ny mpisorona be ohatray zany lalàna an'io ampahafolo-karena io amin'ny akapobeany fa ny principe divine zany de tsindriko tsara hoe karama le izy satria misy olona tsy afaka miasa ao fa isanandro sanandro tsy inona any amin'ny tempolo de misy olona maninona foana misy olona makany amin'ny tempolo foana anao fisoronana anao fanaty isanandro sanandro de isanandro zany reo Levita reo tsy maintsy aiza tsy maintsy ao amin'ny tempoly fa le pasteur la episcopo le mpampianatra le apôstoly le milaza ny tenany kohenina n'izao vanim-potoana zao nga reny isanandro sanandro makany amin'ny tempoly isa tsabaky reny makany amin'ilay lazainy tempoly satria synagogue io alehan'io dikan'izay injuste fiblamina ny lalan'ny fahamasinana ao anatin'ny Torah no fitenenana fa mbola mandray ampahafolo-karena reny sady tsy avy amin'ny rahalany ray ny faharoa reny tsy manao famporisana sanandro eo amin'ny tempolo tsony satria tsy misy tempolo tsony zao re olona tsy misy tranolay ahorona tsony zao re olona zaho mbola tsy mamaly afaka manao ampahafolo ve zany sa tsy afaka manao fa lay principe nanaovana azy sy ny olona afaka mandray azy ny teneniko ka nytany io le pasteur anao hoe taranaky ny Levita izy no afaka mandraindray ny ampahafolo-karena anao de enao le mandray amame ampahafolo-karena kosa zany taranaka Israely avaiza no mahatonga anao afaka mame ampahafolo-karena ary tranona tokany avo indrindra oviana io fiangonanareo io no afaka nateranao ampahafolo-karena raha ronge le firenetsika raha-potika satria na ny fivavahana azy ataon'ny olona kitoto ataon'ny olona araky ny filany amin'ny andro farany ny apôstôly Paul misy olona manaiky fa misy Andriamanitra nefa mandany heriny mandany fisiny manohatra ny lalàn'Andriamanitra fa mitondra ny lalàn'ny tenany satria le lalàn'ny tenany no afahany mamelona ny ankonana sy mametsy anao amin'ny alalan'ny fivavahana Levitikos toko 7 nga miteny an'le lalàna fotsiny zany sisa de andeha hiverina any amin'ny fahasoavana anapotofoko aminareo zany hoe iza zany no mpisorona na iza ny kohenina amin'izao vanim-potoana izao
fa vakiako fotsiny aloha Levitikos toko fafito amby roapolo de rehefa nazava zany tsika ny arinany hoe zao tena ty lalàna ny ampahafolon-karena ty na amin'ny fahasoavana na amin'ny lalàna na ahoana nanaovana azy a de iverenatsika le izy fa mametsaka fotsiny zany manala le ao an-tsaitsika hoe ny pasteranay ny evangelistranay ny mpaminanay ny olom-bohositranay ny mandray ny ampahafolon-karena satria izy mipetraka eo amin'ny toeran'ny levita dia hoe diso izany tsy misy levita zany eo am-piangonana azo tsisy an'izany eo am-piangonana any amin'ny tempolo misy an'izany tsy misy akanjo masina zany any am-piangonana diso zany any amin'ny tempolo misy an'izany ny tempoly a isan'andro san'andro nazonao idirana fa ny sinagoga ny fiangonana isa-tsabata ny atao any mianatra baiboly ny atao any amin'ny tempoly manao fisoronana mafanaterana fanatitra de mbola anjaranao koa zany mamaly rehefa aveo hoe ahoana ty manatitra ampahafolon-karena isa-tsabata manatitra fanatitra isa-tsabata na isan-kalady ty ndao aloha Levitikos toko fafito amby roapolo a izy moa tsy farana raha toizany eto foana satria tena mampalahelo mahita ny olona vao fitaka amin'ny tontolo ara-bola amin'izao vanim-potoana zao ny mpanao arinaka eny amin'ny fiarahamonina efa be deaibe ny pisoloky eo amin'ny fiarahamonina efa be deaibe any am-piangonana any amin'ny sinagoga any amin'ny eklezia ny olona mitondra baiboly koa mbola mamitaka ny olona amin'ny tontolo ara-bola amin'izao vanim-potoana zao dia tena tohana zany ny folony teny ao anatin'ilay fieritseretany mitondra fivavahana mipetraka eo amin'ny toerana le mpamitaka sy mihitsy amin'izao vanim-potoana zao dia hoy hoe mafana ny fora io ny resana fa andao Levitikos alohatsika vakitsika ny lalàna ny ampahafolon-karena dia azavaitsika any arinany toko fafito amby roapolo andininy telopolo ka hatramin'ny fa telo amby telopolo lalàna ny ampahafolon-karena izy io araky ny Tora ny vima moa zany efa teneniko eto foana Malakia 3:10 lalàna ny mpaminany iny fa araky ny Tora zany Levitikos toko fafito amby roapolo andininy telopolo dia zao lazainy ny Tora ary ny ampahafolo ny vokatra rehetra ao amin'ny tany na avy amin'ny tambary na avy amin'ny sa dia any Jehova any Ave any Adonai any Adona any Elohim masina ho any Jehova zany masina ho any Ave zany masina ho any Adonai zany andininy 32 roa amby telopolo ny amin'ny ampahafolon'ny omby na ondry na osy ny ampahafolon'izay rehetra mandalo eo ambanin'ny tehim-piandry ho masina ho an'ny Jehova zany masina ho an'ny avo indrindra masina ho an'ny mpahary masina ho an'ilay narilanitra sy ny tany masina ho an'ny Adonai masina ho an'ny Elohim hoy hoe ny ampahafolon-karena maninona masina ireo olona masina ny ampahafolon-karena masina io dima io masina tsy ho an'ny pasteranao tsy ho an'ny fiangonanao tsy ho an'ny koenanao masina ho an'ny Adonai masina ho an'ny Elohim masina ho an'ny avo indrindra masina ho an'ny tsito masina ho an'ny Ave masina ho an'ny Jehova ka aza atao fahatany io reo olona fa andro ahita loza amin'io nareo fa arao ny baiboly raha anao ampahafolon-karena nareo fa tsy anao io na ianao ny mpandohan'ny ampahafolon-karena tsy anao io masina io tsy an'ny pasteranao io tsy an'ny apôstolinao io alao izy anao faminaniana sandokany hoe voaozina zay tsy manao ampahafolon-karena alao izy anao faminaniana sandokany aza mino ny fanahy rehetra fa tsy an'olombelona ny ampahafolon-karena fa n'le narinlanitra sy ny tany masina ka tsindriko fa tsy fanaterana zava-masina tompoko any amin'ny ekleziana any amin'ny sinagoga any amin'ny tempolo satria ny levita ka mandray ny fisoronana ihany manam-pahefana amin'izany zava-masina zany fa tsy ny mpanapaka ny sinagoga na ny olona miadministre ny eklizia na ny ekleziana ny fiangonana no anam-pahefana amin'ny zavatra io maraparanantsika ny fiarahan'androany dia zao ho any amin'ny bokin'ny apokalypsa isika anaporofotsika zany amin'izao vanim-potoana zao hoe iza zany re olona no mipetraka eo amin'ny toeran'io mpisorona io fa ny olona zay mipetraka eo amin'ny toeran'io mpisorona io no afaka maka ny ampahafolon-karena satria zay taranak'levoka mandray ny fisoronana satria ny ampahafolon-karena araky ny nomero toko fa 20 dia sanda mpisoronana ka tsy maintsy mpisorona tsy maintsy koenina zany maka an'io ampahafolon-karena io ka iza ny mpisorona amin'izao vanim-potoana ny fahasoavana zao dia ny apokalypsa toko voalohany mamaly an'izany iza ny mpisorona amin'izao vanim-potoana ny fahasoavana zao le mpisorona aloha ny resahako fa aveo resahako hoe iza le zanak'Israely tany amin'ny lalàna aty amin'ny vanim-potoana ny fahasoavana zay afaka mandony ampahafolon-karena zany Apocalypse
Apokalipsa toko voalohany. Ko an'ny olona zay milaza ny tena no juskantsis moa zany de soa ihany fa i John nanoratra an'ity Apokalipsy ity. Fa tsy Paul zay hoe tsy apôstôlin'i Jesosy. Raha tsy teny indray zareo hoe teny grika filôzofia romane jiosy mantso apino angano tena enjana be. Apokalipsa toko voalohany. Vaky koa etsy amin'ny andininy fahadimy sy ny fahaenina. Apokalipsa toko voalohany andininy fahadimy sy ny fahaenina. Ary avy am' Jesosy Kristy vavolombelona marina lamatoa amin'ny maty lehibe ny mpanjaka an-tany, mpanjaka an-tany ho an'izay tia atsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany, sady efa nanao atsika ho fanjakana de mpisorona ho an'Andriamanitra rainy ho azy any ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Ozy ny apôstôly John nanoratra ny bokin'ny Apokalipsa hoe i Jesosy Kristy tompavany Nazareta na ny Mesia rehefa nandatsaka ny rano, de iny rano Jesosy latsaka teo ambony hazo fijaliana tany Golgota iny iny nanao atsika ho mpisorona ho an'Andriamanitra rainy. Zay olona mino rano Jesosy zany hoe latsaka ny rano Mesia teo ambony hazo fijaliana, na jiosy na jentilisa na israeliana na sinoa na iza na izy ka mino ianao fa nandatsaka ny rano Mesia tany Kalvari tamin'ny 2 arivo taona lasa zay, de ho ianao mino an'izany de mpisoron'Andriamanitra avy indrindra ianao zao noho ny amin'ny rano Jesosy. Ko enina ianao zao, ny dikany ko enina masy de tsy ndriko tsara, mpisorona. Fa tsy hoe tenenina amin'ny teny hébreu izy de lasa olona spesialina no mitondra an'le anarana. Ary ianao koa afaka makany amin'ny fitsarana ianao de mitondra vavolombelona maromaro kely de asiana koenina ny anaranao zay mianao tsy mampanino zany, azo atao zany. Ary be de be nefa nanao an'izany teto amin'ity Madagasikara ity. Hoe mba tonga ny olona inao tsara fa tena jiosy de andao ovaina ny anarany amin'ny tribonaly de asiana koenina. De ny anaranao mianao io koa afaka asiana koenina. Fa noho ny amin'ny rano Jesosy mantsy de koenina ianao. Tsy ndriko tsara zany. Farany, toizantsika manaraka ny fandarana Apokalipsa toko fahavalo tsika zao. Apokalipsy toko fahavalo dia etsy amin'ny andininy Apokalipsa toko fahavalo de etsy amin'ny andininy fahafito sy ny fahavalo vakitsika. Apokalipsa toko fahavalo andininy fahafito sy fahavalo de toizantsika manaraka. Ary ny voalohany nitsoka aloha etsy amin'ny andininy fahadimy mihitsy. Ary ny anjelina ndray ny lovia fandoroana ditika-azo manitra de nameno azy tamin'ny afo teo amin'ny altara ka nanipy azy tamin'ny tany de nisy kotsokorana sy feo sy elatra sy horohorontany. Ary ny anjely fahafito zay nanana ny trompetra fito de miomana hitsoka. Ary ny voalohany nitsoka de nisy avandra afo miaroaro ka niraraka tamin'ny tany zany ka may ny apahatelo ny tany, may ny apahatelo ny hazo, may ny apahatelo ny ahi-maitso. De ny anjely faharoa nitsoka de nisy teo tendrombohitra lehibe mirehitra afo na tsipy tany an-dranomasina, ary tonga rany apahatelo ny ranomasina, ary maty ny apahatelo ny zava-mananaina tao an-dranomasina, de rava ny apahatelo ny sambo. De nahita sy nare voromahery anankiray nanidina teo avoan'ny lanitra, nanao tamin'ny feo mahery hoe loza ho an'izay monina eny ambonin'ny tany noho ny feo sisa ho an'ny trompetra ny anjely telo zay efa hitsoka. Izany bokin'ny Apokalipsa toko fahavalo zany miteny fa misy mesazy, misy afatra ho an'ny planeta tany, ho an'ny tany fa tsy ho an'ny Israelita. Ho an'ny tany, ho an'ny monina ambonin'ny tany fa tsy ho an'ny Israelita. Na ho an'ny olom-boafidy na ho an'ny olona natokana intsony, ny mesazy hoentina ao anatin'ity bokin'ny Apokalipsa ity. Toko fahadimy andininy fahasivy sy ny fahafolo tiako mba vakianao ataonao entina mody eo. Fa ho an'ny planeta tany zany ty mesazy ty fa tsy ho an'ny zanaka Israely tsony ka ho anao zay mbola mipetraka ambonin'ny tany fa mino ny rano Jesosy. De vakio kely ety mody ny Apokalipsa toko fahadimy andininy fahasivy
ka hatramin'ny fafolo dia toizantsika manaraka rimonina ambonin'ny tany fa misy loza miatra amin'izao vanim-potoana izao noho ny fisandohana ara-pivavahana misy iainantsika ankehitriny ka mino fa ho tafandositra amin'ny loza ianao ho tafandositra amin'ny loza ianao rimonina ambonin'ny tany raha mbola manaraka sy mbola anaraka ny fahamarinana ara-pivavahana izay hoentinay eto amin'ity fandarana ity. Ny etimodinao zany Apokalipsa 5 andininy fasivy sy fafolo ho an'ny monina ambonin'ny tany. Manaraka ary meona sotsika soava tsara ao amin'i Jesosy avy any Nazareta ndao ary.